Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray mandeha dia nisy lehilahy anankiray mpanan-karena be satria lehibe ny banky tao amin'ny tanàna anankiray nisy azy izy. Mahatehidera tokoa ny toetra n'ity lehilahy ity satria nahalala tanàna tamin'ny fiaintrana sy izay azo pasahiranana izy ary nandany vola be tokoa ho an'ireo mahantra tsy manam-piahy. Indray hariva dia niantso azy ny mpitandrina tao an-tanàna mba hiaraka aminy hamonjy lehilahy mahantra anankiray namono tena. Mpanao kiraro no asan'ity lehilahy namono tena ity. Teo akaikin'ilay trano soan'ilay mpanan-karena no nisy ny trano bongo fiasany sy fonenan'ilay mahantra. Raha vao niditra tao amin'io trano bongo io ilay mpitandrina sy ilay lehilahy mpanan-karena dia nahita n'ilay mpanao kiraro nidaboka teo am-parafara. Voadidy ny tendany ary mbola teny an-tanany ihany ny antso maranitra namono tena. Nitomanina ny didina azy ny vady aman-janany. Inona re ny anton'izao famonoantena izao e? Hoy ny mpamangy tamin'ny vehivavy tompo-trano. Tsy nahatantany fahoriana izy tompoko, hoy raha vehivavy. Andro maromaro izao no tsy nanako hoanina intsony izay menakavy. Mamono tena miasa andro ao manalina izy, nefa maro ny olona mitrosa sy tsy manome ny karamany. Androany dia nandeha nitaky ny trosany tany amin'ny fianakaviana mpanan-karena anankiray izy, nefa tsy nahatratra olona tao. Reraka dia reraka izy, nona ary tsy zaka ny jerenay vady aman-janany tsy manan-kohanina koa dia nalony namono tena. Rehefa avy nanome vola sy sakafo an'ireo olo-mahantra tonga mpitondra tena sy kamboty tsy satry, ilay lehilahy mpanan-karena dia lasa nody. Rehefa tonga tany an-tranony izy dia nanokatra ny vata sarian'ny latabatra fiasany, ka nijery ny taratasy milaza ny trosan'olona taminy. Ny trosa lehibe dia efa voalohany avokoa, fa ny trosa madinidinika kosa tsy nahoany firy, toy ny vidy jiramamy, vidin-dronono sy ny sisa, ka tsy mbola voaloha izany. Tamin'izay indrindra no nahitany fa tsy mbola voalohany koa ny karaman'ilay mpanao kiraro mahantra izay nanamboatra ny kiraron-janany. Io trosa tsy voaloha io no nahatonga ilay mpanao kiraro hamoy fosy hamono tena. Zava-madinika tsy nampoziko inony ity trosa kely ity hoy izy. Kanjo zava-dehibe nahatonga ny fahafatesany olo mahantra iny. Eny, azo lazaina ho tsinotsinona ny vola be lany ny antranany mahantra no io trosa kely nahatonga famoizam-posy fahafatesany io. Matetika tokoa dia ny trosa lehibe ihany ny tsaroan'ny olona ary kelezany aina fatratra ny amerin'izany. Fa reny trosa kely na karama kely izay ny sahiranan'ny olo mahantra ireny, toa tsy dia rarahin'ny olona firy. Tsarovy anefa fa zava-dehibe tokoa ny fandoavanao miaraka amin'izay ny trosa na ny volany ireny mpiasa mahantra izay no karamainao ireny, satria miankina amin'izy ireny ny fitafiny sy ny sakafony isan'andro e. Arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 3 ny 9:20 manao hoe, aza manao ny namana hoe mandehana ka avy indray, fa raha ampitso no omeko, kanefa manana ihany ianao. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Iavunampu reareaku masulu ifiti panetetenare faeti maha o ampiana rua izaruku
ny ambasadora o ampianaroa ahayanome fa ety atena ty volarena be fiantrana fanay mandoraka izara fity toany Kristy iavunampo reareako basulu ifiti fanetretena be faety mahal o ampianaroa izaovolo toetraratsy solo ampianaroa malemy fanay fa mahery vai kiaramiteny tsy laitre farimana fanay mahatoky sisay filamatratrany tsy mba be aiai iavunampo reareako basulu ifity fanetretena be faety mahal o ampianaroa izaovolo toetraratsy solo iavunampo reareako basulu ifity fanetretena be faety mahal o ampianaroa izaovolo toetraratsy solo toetraratsy solo solo atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra faly manolotra ny arahaba ho anao manaraka ny fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana araka ilay feonkira famantarana ny renesinao teo dia tonga eo amin'ny fandaharana tsara ho fantatra isika manasanao ary angila tsofina sy ankafifa mahasoanao izany aleo andrasako atsavelana atsy ianao romira fa reraka be a miandry anao eto any loana ny reto boky be dehibe reto ka sady tsy hitako izay ho vakiana ndray rombelo boky tsara betsaka ireo ve dia tsy mahita vakiana ianao na ray azy zay mihitsy mahavoanao ka mamaky nefa rehefa aveo be fanontaniana
ka tsy misy mety amiko kosa ireo bokinao ireo ka boky-tsakafo sy boky ninona koa zao izy zany. Jereo ny bokinao fa aleo andeha. Mbelo andraso jerenao any ety e. Ne mirakora-nga jereo aloha e, jereo fa tena mahasoa marina voalaza ato anatiny e. Jereo fa nany foniny ary ve tsy hitanao hoe mahaliana e. ao e, jereo e. ary to mba hafa kely tokoa ty boky ty zany. Izay aneo ahy e. Ahoana no ahafahana mahazo an'ity boky ty ry Mira? Zany ka tena boky. Mino aho fa tena halinanao ny hafantatra hoe inona re zany boky novakinim-belo sy Mira izany e. Tsy ampiandrelanao zahay fa andao rahantsika vetrany resaka amin'ny fanaovana namana relahy tamin'ny taleny Ivo Nitoerana, fampielezam-boky Adventista, Soamanandrariny, Antananarivo. Miarabanao piaino de faly miarabanao ihany koa pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy. Tsy aivinao antsika piaino fa izy no talen'ny Ivo Toerana, fampielezam-boky Adventista na ny ABC. Eto am-pandohana dia manolotra ny arabo antsika rehetra ary mirary fahasalamana sahady. Eny ary pasteur, efa liana de liana ny piaino antsika. Inona no boky tsara ho ampahafantarina azy ireo? Ny boky hojerentsika androany dia mikasika ny fomba hiatrehana sy azo lazana mihitsy hoe isorohana ny aretina ho mamiadana. Ny mpanoratra moa dia havanana amin'ny nianatra manokana sy mahafantatra mikasika aretina ho mamiadana izay. Boky miresaka mahakasika ny ho mamiadana sy ny fisorohana azy. Tena tsara tokoa zany. Misy antony manokana ve tompoka no nisafidianana ny boky ho an'ny mpiaino? Samy resy lahatra isika indrindra eto amin'ny nositsika dia tena mirongatra be ny aretina ho mamiadana. Eo no ny antony maro samihafa. Fa tiako tsivana aminao ihany koa no hoe inona ny antony mahatonga ny ho mamiadana amin'izao fotoana izao. Ny folo isan-jatony dia avy amin'ny tarazona hoe zavatra ny fandimby tany amin'ireo taranaka teo aloha fa ny 7 isan-jatony dia antony hafa. Tinambara amin'izay dia no hoe aoka tsy hovariana zany tsika izay manaraka ny fandaharana no hoe mety tsy ho tratra fa irarina moa tsy ho tratra fa misoroka sy mitandrina ny mety. 50 isan-jato avy amin'ny sakafo, 30 isan-jato avy amin'ny paraky sy ny sigara, 20 isan-jato amin'ny antsoina hoe lanja mihoatra ny tokony ho izy ary ny sisa dia ny alcool, zany hoe ilay 70 isan-jato zany ny tokony atonga antsika tsy hovariana fa dia hitandrina sy ny sisa. Antony 80 mahatonga ny homamiadina amin'ny olona anankiray. Anisan'izany ny raritsaina, reny asa saina mitarazoka be reny zany anambara teo ny alcool sy ny paraky ny sy ny sisa rehetra tsy fampitoromaso. Mety gakytsika hoe ny tsy fampitoromaso dia mety hitarika amin'izay antsoina hoe fahatongava ny aretina ho mamiadana izay. Ya, de mahakasikasika ninona moa zany tompoko no voarakitra ao anatin'ity boky izay miresaka momba ny ho mamiadana ity? Anatin'ilay boky cancer, boky vaovao izy io vao tsela ny tonga teto amin'ny nositsika dia misy fomba maro samihafa isorohana ary hiatrehana azy. Dia ny zavatra mahafinatan'ilay boky dia ny hoe asehony hoe zao ny fisehony. Ohatra zany zao ny ho mamiada ny vavony zany tao dia hoe reto ny zavatra mitranga efa tratran'izay anao. Ny ho mamiada ny nono, ho mamiada ny aty sy ny sisa. Zay zany tombontsoa lehibe aminy hoe mbola amin'ilay tsoina hoe mbola azo fehezina ilay aretina dia asehony zany ny fisehony. Rehefa misy reto famantarany reto
zao zany tokony atao ary misy torohevitra hoe zao no tao a zao no tsy atao a zao ny fomba hitondranao azy misy aretina maro samihafa azotsika atao zany ny manaraka mampiasa le boky a de misoroka satria ireo aretina zay mety mifandringotra am'izay homamiadan'izay de ao avokoa ka de anjaratsika ny hoe eto zany no fisoroana tokony atao zavatra mahafinaritra koa de ny hoe akoatran'lay hoe torohevitra ara-pahasalamana akoatran'le hoe inona no amantarana fa misy lay aretina de misy fomba fandrahoan-tsakafo misoroka ny homamiadana ao anatin'ilay boky misy hoe raha isoroka amin'ny lalan'ny ranom-boankazo de reto isoroka amin'ny lalany antsoina hoe sakafo hoanina dia ireto ary hatramin'ny antsoina hoe renylay tsindry-tsakafo reny dia aseny hoe reto ny tsindry-sakafo misoroka amin'ny aretina homamiadana. Eny ary ety ampamaraparanana ny resadresaka ary pasteur misy afatra tiana ampitaina ho an'ny mpiaino antsika ve? Mirary soa atsika ary voatonga ty boky ty de fa besaka ny nanjifa azy ary besaka nefa mitady io a dia mbola miteny frantsay aloha amitsika miteny zao kanefa mahafinaritra de hoe azo atao ny efa manaraka azy na de hoe amin'ny sary sy ny sisa fa de tsisy olana zany izay everinao fa ateraka izay antsoina hoe fiteny vahiny izay. Ateto ampamarana de mirary fahasalamanao atsika rehetra mba ho lavitra zany aretiny zany tsika ary mirary ny antsoina hoe fiadanana ho antsika rehetra. Miara resy lahatra aminay angambe ianao mpiaino fa boky tsara ho fantatra sy tsara hananany ankonana tokoa ity boky kansera ity. Koa raha misy fanazavana fanampy mahakasika amin'ny boky tianao ho fantatra na fanontaniana manitikitika anao dia azonao atao ny manatona mivantana ny ivitoerana fampelezam-boky adventiste na ABC ao Soamanandrariny Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faharoa na ihany koa miantso ny laharana 034 10 635 64 034 10 635 64. Atreo indray ary ny fiarahana androany mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Zoanitra Srilano ny farimbona na hatotosa izany veloma finahitra tompoko. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Mpanapaka jiosy ny lavonjy tamin'i Jesosy. Isaorantsika Andriamanitra izay nitasy ny karakara ka natafahoanantsika indray amin'ny alalan'ny onjam-peo. Mifamaofao eto amin'izao tontolo izao tokoa mantsy ny ratsy amin'izao vanim-potoana ivelomantsika izao. Erisetra, lozam-piarakodia, lozam-piaramanidina, ady, rivodoza, tondra-drano sy ny sisa tsy voatanisa, nefa saiky matsiravina sy amozana ainatrany matetika izy ireny. Velonaina isika ankehitriny mbola afaka mifampiarahaba noho ny famindram-pony ilay raintsika any an-danitra sy ny fiarovany mahagaga. Koa everiko fa miray fo amiko ianao hanolotra fankasitrahana sy fisaorana feno ho azy. Samy manao tatitra mikasika ny asa sy ny fagagana nataon'i Jesosy ireo mpanoratra ny filazantsara. Ilay tantara andraisantsika lesona dia azonao vakiana ao Mateo 5:9, Mateo 5:9, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary koa ao amin'ny Lioka 5:9, Lioka 5:9, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:4. Raha niverina avy tany Galilea Jesosy ka nankany amin'ny moron-drano andrefana, dia nahita vahoaka marobe tafangona andray azy. Tampifaliana sy tamkaravona tokoa no niaonany tamin'ny tompo, ary nentiny teo aminy ireo marary sy ny jaly mba azo fanamaivanana sy fahasalamana. Ka dia nijanona fotoana fohy teo amoron-dranomasina Jesosy, nampianatra sy nanasitrana. Tamin'izay fotoana izay indrindra no natongavany Jairo, mpanapaka ny sinagoga, ka niangavy izy mba hiditra ao an-tranon'i Jesosy. Nanana zanaka vavy tokana ra-lehilahy, zazavavy 12 taona eo. Nikoka teo an-tongotr'i Jesosy izy sady nitaraina hoe marary efa ho faty ny zanako vavy. Andere mametrany tanana ho aminy mba ho velona izy. Marka 5:17. Niainga avy hatrany niaraka tamin'ilay mpanapaka Jesosy ho any an-tranony. Na defa nahita betsaka tamin'ny asam-pamindram-po nataony aza ny mpianatra, dia talanjony izy tamin'ny faneken'i Jesosy ny fiangavian'ilay raby izay mazana be avinavina. Efa hitantsika matetika tokoa ny fihetsika ireo mpitarika jiosy tsy mba nankasitraka ny asa mahagaga nataon'ny mpamonjy, fa ny fofo ny ainy aza ary niezaka hatrany ampitsahatra ny asany. Zany no natonga ny fahagagan'ny mpianatra rehefa nahita ny tompony nanaiky ny antson'ilay mpanapaka. Tsy dia lavitra loatra akory ny tranon'ilay mpanapaka, nefa niadana ny famindran'i Jesosy sy ireo mpiaradia taminy. Nanery azy atraizatraiza ny vahoaka mifanety. Nitebiteby fatratra ilay ray nieritreritra ny zanany, ka tsy andriny ny atongavana. Nefa nangoraka ny vahoaka Jesosy ka nijanona tetsy sy teroa anasitrana ireo mijaly na ampionina fo malahelo. Raha mbola teny an-dalana izy ireo, dia nisy mpitondra afatra nanavatsava ny vahoaka ny fanizina ary nilaza ny vaovao ratsy tamin'ny Jairo fa maty ny zanany vavy, ka tsy nilaina intsony ny nanahirana ny tompo. Nivaraontsana ilay ray mahantra. Tafapaka tao an-tsofin'i Jesosy koa nefa ny teny nentin'ilay mpitondra afatra na avaky fo teo. Nampitony ilay mpanapaka izy hoe aza matahotra, minofo tsy niany dia ho velona izy. Lioka 5:9-15. Nangorory ny fon'ilay ray, ory dia ory, ary nanatina kaikikaiky kokoa ny mpamonjy, ka niaraka nandeha faingana ho any an-trano. Efa taony pitomany ny karamaina sy ny pitsoka sodina izay nameny ny tanàna tamin'ny antsoantsony. Ny somebisebiny rehetra teo amin'ity tokantrano nidiram-pahoriana mangidy ity.
nanelingelina ny sain' jesosy ny vahoaka maro sy ny tabataba mila tsy hisy ifandrenesana. Niezaka nampangina azy izy ka nyteny mazava hoe nahoany ianareo ny mitabataba sy mitomany, tsy maty raha zazavavy fa matory. Tezitra tamin'ny teny ty vahiny tiry zareo, efa hitan'izao fa efa nilofika teo amin'ny fahafatesana ny zaza, ka sady ny ometo ananeso izy nanaraby azy. Nangatahany Jesosy hivoaka ny trano izy rehetra, ary nenti niaraka taminy ny ray aman-dreny zazavavy sy mpianatra telo lahy dia Petera sy Jaona ary Jakoba. Ka dia niara-niditra tao amin'ny efitrano nisy ny maty ireo. Nanatona ny fandriana Jesosy, nataony tao amin'ny tanany ny tanan'ilay zaza, ary niteny tamin'ny fiteny mahazatra tao an-tokantrano izy hoe ry zazavavy hoy zaho aminao mitsangana. Nangovitra ilay vatana kely tsy misy aina teo, nitento indray ny fo nitondra aina, nisokatra ny molotra ka nitsika, nihiratra ny masony, ny balika toy ny avina tory. Gaga ilay zaza, nijery ny olona nanodidina azy, nitsangana izy ary ny fihin'ireo ray aman-dreniny gaga sy talanjona ary nandrotsa dranomasony mpifaliana. Niova tanteraka ny toe-javatra, ny fotorovana alahelo sy famoizam-po teo dia lasa nidobodoboka feno aravona sy fankasitrahana ilay mpamonjy namelona indray ny aina sy ny fanantenana. Nampitsimbadika ny fandehan-javatra ny fidiran'i Jesosy an-tsehatra, nitsahatra ny tomany sy ny sento nanaraka. Toa ritra ny ranomaso nanamaloka ny tontolo teo, endrika mirana, fijery mbalika, afaliana safinonoka no nameno ny trano ny anjadiam-pahoriana teo. Raha lefa lavidavitra ny fisainana ka akasary an-tsaina izay nitranga tamin'izay fotoana izay, dia zavatra maro no mety ho azo an-tsaina. Ilay ray ory sy fadiranovana teo dia hiantoraka fanondrony eo an-tongotra ilay mpamonjy be fitiavana. Ihintsana tanteraka ny avonavony raby izay maningotra azy, tsy hino ilay Mesy teo anoloany. Manolotra ny Kristy ny fisaorana sy fankasitrahana tsy hainy ny vavalazaina izy. Ry mpiaino malala, raha nandre ny vaovao nafatesanjana ny ilay mpanapaka ka niala satria tsy nisy azo natao intsony, dia tsy ho nisy ny fagagana. Tsy izany nefa fa nino izy, nino fa afaka anangana sy amelona anjanany Jesosy. Vao maika nampahery azy ny fanakoako ny teny mamy nasetrin'i Jesosy ilay vaovao ratsy, aza matahotra, minofotsiny ihany dia ho velona izy. Impirimpiry mosika no tojo zavatsarotra, aretina mafy, adiny tsaina, mampangirifiry, fizantoetra tsaroana ho mila tsy ho zaka, ka mahatonga antsika iraviravy tanana toy ny miatrika fahafatesana ka mila amoifo. Ilaintsika ny manatona ny Kristy, ilaintsika ny manatona mpinona fa afaka mamonjy antsika Jesosy. Natoinona endriky ny toe-javatra mampahory eo amin'ny fiainanao, dia azonao atao ny manatona azy. Nefa azadino, mila finoana izany, esory ny fisalasalana rehetra, aza mety ho difotry ny akiviana sy ny famoizam-po. Ampinoana feno ny atreo an'i Kristy, vonina hitondra vahaolana azo antoka ho anao. Eno ilay feo ny feno fitiavana mampahery anao, aza matahotra minofotsiny ihany, dia ho voavaha ny olana faran'izay mampifaraontsana indrindra. Mino ary-mpiaino malala fa voarainao ny afatra feno fitiavana sy fanantenana na lefa ny tompo anao koa mahereza. Aza mety ho kivy fa mahery ilay mpamonjy anao ary vonina hiditra an-tsehatra eo amin'ny adinao rehetra raha manatona azy ampinony anao. Ho hitanao fa hitondra fifaliana sy fiadanam-po ho anao izany. Mivavaka aho mba ho tanteraka amiko sy aminao izany. Tarika Jacqueline. Simbala fitra fa eo amilanao, ilay mpamonjy be fity,
aretinave saloza manjo maireza atrakaonilo fajeso fahaolana asa mataotra aretinave saloza manjo maireza atrakaonilo fajeso fahaolana asa mataotra ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13 ninona manjo sy miatra aminao de fantany avoko ire ny anarany antsoide ampoanao hanala tebiteby sy tore aretinave saloza manjo maireza atrakaonilo fajeso fahaolana asa mataotra aretinave saloza manjo maireza atrakaonilo fajeso fahaolana asa mataotra feon'ny fanantenana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina miarabanao manaraka ity fandarana natao ho an'ny fianakaviana ity ao anatin'izany zany a idada neny zoky zandry natao antsika rehetra ity fandarana ity miaraka aminao eto ny namanao Elion Fanja ary Yanitra faniriana aradalàna faniriana voajanahary eo amin'ny olombelona ny hanana vady amin'ny fotoana izay tokony hanambadiny ary tsy hoe hanambady fotsiny fa hanana vady hendry aleony azahono tsy manambady fa mitoetra irery toy izay hanana vady tsy azo ny antoka fa hitondra fahasambarana ho azy misy teny malaza ao amin'ny baiboly ao voasoratra ao amin'ny oabolana toko fa 7:4 oabolana toko fa 7:4 mivaky tahaka an'izao trano sy arena no lova avy amin'ny ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova lova avy amin'ny Jehova zany ny vady endry
dia izao indray no voasoratra ao amin'ny romana romana ary raha zanaka dia mpandova. Arak'izany raha fitinina dia lova avy amin'ny Jehova ho an'ny zanany ny vady endry. Ho anao izay mieritreritra fa tokony efa hanambady dia izao, raha toa ka tsapanao fa tsy mbola zanak'Andriamanitra ianao dia ataovy izay atonganao ho tena zanany raha tianao ny azo lova vady endry avy aminy. Raha toa kosa ka efa azonao antoka fa efa zanak'Andriamanitra ianao dia mangataha amin'i Jehova rainao mba hanomezany ianao ny lova sahazanao amin'ny fotoana mahamety ny andraisana zany lova zany avy aminy. Fa ny azo antoka aloha dia izao, tsy mandainga Jehova. Voatantara mazava tsara ao amin'ny bokin'ny Genesisy fa Jehova Andriamanitra no nitondra ny Eva ho eo amin'ny Adama, zany hoe nampihaona azy ireo. Ary raha vao nahita ny Eva Adama dia feno fankasitrahana, feno fahafaham-po ny fony. Ahoana indray ny fomba isehony zany ary eo amin'ny lafiny pratika amin'izao fotoana izao, fanja sy hianatra. Dia hiditra amin'ilay foto-kevitra fahatelo farany amin'izay zany sika izao hianatra dia ny hoe Andriamanitra no nitondra ny ravehivavy teo amin-dra lehilahy. Ny hevitryio teny io fanja dia izao: izy mpamorona mihitsy no miantoka ny fampihaonana ny olona hivady raha mametraka ny fitokisana aminy ny andany sy ny kilany amin'izy ireo, ary mivavaka tsy mitsahatra ny amin'izany. Mbola fanandramana ny ainan'ilay ramatoa efa notantaraina taminao teo aloha indray no tantaraina aminao. Mpianatra tany amin'ny lycée Jules Ferry tany Faravohitra izy tamin'izany fotoana izany no nifankahita voalohany tamin'ilay olona ho vadiny izay mpampianatra tao amin'ny collège privé anankiray tao Ankadifotsy. Tsy nahay marika loatra satria amin'ny lesona 3 omen'ny mpampianatra ao anatin'ny herinandro izy dia 2 ihany no afaka natrehako. Fa ny fahatelo kosa nianjera tamin'ny andro Sabotsy ka dia tsy afaka nanatrika azy aho. Misy teny mantsy eo amin'ny Baiboly eo milaza fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ny andro 7 ka tsy tokony hanao raharaha akory amin'izany. Ny mponina eran-tany dia manaiky fa ny andro nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia ny Alahady na ny andro voalohany amin'ny herinandro izany. Koa raha ny Alahady no andro voalohany dia ny Sabotsy izany ilay andro 7 na ny sabatan'i Jehova tokony hitsaharana. Ary dia izay izany tsy ny anarany mihitsy ny Sabotsy na naja ny tenin'ny mpamorona aho izy. Noho izany tsy maintsy nitady fomba hafa mba hahafahako mianatra io taranjio. Nanaraka akorina matematika tamin'ny talen'ilay collège privé tao Ankadifotsy voalaza teo aloha. Fifampifanantonana voalohany izay taty aoriana rehefa afaka baccalauréat dia niarana mpianatra tao amin'ny collège io izahay. Mbola tsy nisy ninona mihitsy taminay tamin'izany fotoana izany, fampionana faharoa izay. Indray andro nisy laso an'ny mpitondra tanora isam-piangonana dia tafaraka tany indray izay, fampionana 7 izany, ary tamin'izay ny nanomboka ny tsira ny fifangatiavanay ka nefara tamin'ny fanambadiana. Dia tafaresaka toy ny vady rehetra izay, teo no nahalalako fa saika nanao pilote violino izy saingy tsy navelan'ny reniny. Ary hoy aho taminy: za koa saika nanao hôtesse de l'air fa tsy fantatro mihitsy teo ny antony janonako. Ka na tsy niona tetỳ an-tanety aho izany izahay dia ho tafahoana teny nabakabaka ihany. Hitanao tamin'izany ny fampionan'Andriamanitra ny olona hivady raha tena mino fitantanana izy ary manankim-po amin'ny tanteraka. Dia anao amin'izay izany izao no mamaly ilay fanontaniana. Inona marina no antony hanambadianao? Eno tsara ary. Eritrereto lalina izay rehetra efa noresantsika teto hatramin'izao, ary raha disy ny toetsainao dia aza mangatakandro fa ahitsio.
avozo ny fomba fijerinao ny fanambadiana. dia izao ihany koa tia omby ianao ao tokantranonao ao ny toetsaina mahatsapa fa misy banga ho fenoana ao aminao no hoento miditra ao. Izay toetra izay no anomana anao anana fanetretena, le toetra tena ilaina mba hidirana ao amin'ny fahasambarana ao an-tokantrano. hinonay fa misy hotsakotsakoana ary ho atelina tsara izay no resahan'ny fanja sy hianitra taminao teo izay. Raha azon'i Jehovah natao tamin'ny hafa ve, tsy ho azo no atao ho anao ihany koa e. Mazava loatra fa eny ny valin'izay manomboka amin'ny fotoana atsapahanao fa efa tokony hanana namana, hanana vady sahaza ianao, dia eto ambavaka isan'andro zany. Eto ambavaka isan'andro zany. Fa akoatran'izay rehetra izay kosa nefa dia izao, aoka tsy ho adinoina fa tokony ianao ny anjaranao ianao. Andriamanitra tsy ianao ny anjaranao fa hanampy ianao fotsiny izy mba hahavitanao ny anjaranao. Ataovy azo antoka ihany koa fa efa nanao ny anjaranao arak'izay tokony ho atao ianao ary eo amin'ny fiainanao isan'andro mba hahatonga anao ho vady sahaza amin'ny velaram-piainanao rehetra. Karakarao ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-piaramonina, indrindra ny ara-panahy. Fa hiankina amin'izany koa ny vady sahaza ho anao e. Ny fanirianay dia ny atonga ny tanora tsirairay izay mpanaraka ty fahandarany tia hanao fanandramana mahafinaritra miaraka amin'i Jehovah Andriamanitra eo amin'ny lafi-piainany rehetra ary ahazo izay vady sahaza azy amin'ny fotoana sahaza ihany koa. Manao mandra-piresaka vetivety indray Eliance Fanja ary Yanitra. Groupe Eva. Ny fitiavana napetraka fitiavana tory ataonay ambe tindresaka zahoan'io zao satry tanteraka ny fikasany retolondro mandramatia radratsy fanaso kufisarana no tolotrariray no ny fitahina fanomezantso fanomenao vady endry sy mahay namana fitoko kufisarana matolotrariray no ny fitahina fanomezantso fanomenao vady endry sy mahay namana tandry fitoko. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy@gmail.com. misaotra tompoko. kanivavaka asandratra izao anivizao de fisaorana sy fangatahana amizay rehetra tao kizy ireo saraka ifikitraminao teny tiatra hatrany andanitra kufisarana no atolotrariray no ny fitahina fanomezantso fanomenao vady endry sy mahay namana tandry fitoko kufisarana no atolotrariray
sarira no ny fitahina fanomezanjo fanombenao vady endry sy mahary namana tandry fitoko. ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg. faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana izany no hevitra lehibe izay noresantsika nandritra ny andro vitsivitsy izay. miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitansoa. raha fitinana vetivety izay nresahana teto ireo zavatra tena misongadina dia izao hafahafa amin'ny sofintsika olombelona izany hoe mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana izany satria ny mifanohitra amin'izany mahazatra antsika kanefa izany no fomba an'Andriamanitra sy fomba fiasany ary tia ny anarantsika zanany ihany koa. ny andinina izay nofantenana ho ataontsika tsy anjery natao ho tadidy dia ao amin'ny Isaia 7:10 Isaia 7:10 manao hoe ary afoinao anoana izay hanina tianao ka mavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aisim-pitonao ho tahaka ny tatao vovonana. ny lohatenin'ny Isaia 7:10 moa manontolo dia ny mikasika ny fivavahana marina sy ny fivavahana diso. be dehibe ny olona milaza azy ho kristianina manara-dian'i Kristy sarotiny dia sarotiny mihitsy amin'izany finoana hananana izany sy ny filazana hoe kristianina izy kanefa tsy iaina ny velively izany hoe miantra ny mahantra izany mikarakara ny sahirana izany na manan-katao azy izy ary manana antony hanamariana tena tsy hanaovana an'izany ka ny lesontsika dia mampirisika antsika fa tsy miaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra raha tsy mamahana an'ireny noana ireny isika mahavoky ny ory zany tena ny tsipihany manokana mihitsy. mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana be dehibe no miteny hoe tsy azo antoka ahitana fombiazana handresena ny ratsy zany. Zay ny fomba fijerintsika olombelona basy amatafondro ihany ny fampiasana hery ny fampiasana vola ihany no mahazatra antsika kanefa dia rahantsika mahita fa tsy resy amin'izany fomba izany eny ny ratsy mihamatevika-oditra ny faharatsiana amin'izao andro iainantsika izao tamin'ny fampiasana n'izany fomba fiasa fomba fijerin'olombelona izany. ny fidiny hampiasa an'izay hoe mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana izay nefa Jesosy tamin'ny ady nataony tamin'ny Satana ho famonjena n'ity tontolo simba ny fahotana ity. ny fitiavana nasehony antsika no nentiny nandresena ny Satana teo amin'ny hazo fijaliana. betsaka ny fanentanana famporosiana ataon'ny tenin'Andriamanitra mba hiainantsika amin'izany hoe mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana izany. anisan'izany izay voalazo amin'ny Romanina 12:1-20 Romanina 12:1-20 manao hoe aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. azo atao tsara izany matoa sain'Andriamanitra ataontsika. ary inona moa ho Jesosy raha toka izay tiantsika ihany no tiantsika raha toka mamaly fataka ny fanaon'ny olona tsy kristianina ihany isika mampiasa ny fomba fanao
io amin'izao tontolo izao fanaony satana rehefa handresiny ratsy. Manamafy izay voalaza teo ny eo amin'ny Efesiana 5:5 manao hoe araraoto ny andro azanao vatsoa fa miaratsy zao fiainana zao. Ary zany no akasitran'Andriamanitra irino ny fiainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fanontaniana lehibe nipetraka tao anatin'ny lesontsika voasoratra ao Isaia 8:50 no hoe nahoana izay no mifady kanefa tsy heninao, manino ianao tsy mamaly ny vavaka ataonay nefa efa tena mifady ihany na mampahoro-tena mihitsy zahay. Dia nivalian'Andriamanitra mazava Isaia 8:50 hoe tsy ankasitrahako ny zavatra ataonareo na ny fifadiana ataonareo satria na eo ampanaovana fifadikanina azy nareo dia mbola nitiana eo ihany ny ataonareo, mbola feno fankahalana ny fonareo. Dia izao no teneniny, tsy izaova ny fifadiana izay ankasitrahako dia ny amano famatorany faharatsiana, ny anaboraka ny feno zioga, handefa ny ampahoriana ho afaka, hanapatapaka ny zioga rehetra, tsy ny izarany mofona ho anona va? Mazava izany valiteny omen'Andriamanitra izany. Asakasakitsika raha hanampitsofina ny amin'izany isika fa izao ny fotoana fanaovana fanandramana, anaovana fampiarana. Andriamanitra, amin'ny Mahandriamanitra azy, dia nanome modely mazava tsara mihitsy tamin'ny alalan'ny famonjena, tamin'ny alalan'ny planiny famonjena nataony. Ary nanamafy an'izany lesona ao amin'ny Efesiana 2:2 sy ny 5 manao hoe fahasoavana namonjen'Andriamanitra antsika amin'ny finoana, tsy avy amin'ny nataontsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isiriare. No hoe fahasoavana averimberina trany dia fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika an'izany mihitsy. Tsy nangataka ny hovonjena Adama sy Eva rehefa nivadika tamin'Andriamanitra rehefa nanota. Fa Andriamanitra indray aza no nitady any Adama hoe Adamo aiza ianao? Andriamanitra tsy nijanona tamin'izany fa nanao planina hamonjena azy sy nitarana ny zasy ianao anatin'izany. Fahasoavana anie zany ary fitiavana 100% satria azon'Andriamanitra taongy nanafay napiatra mihitsy no hoe tsy maintsy maty avy hatrany Adama sy Eva, nanana ny rariny izy raha nanao an'izany. Fa tsy nanao an'izany izy, nifidy fomba hafa izy, afaka namorona olona vaovao izy, fa naleony namonjy antsika izay tsy nanana fitiavana azy akory. Izany ny tiany tenin'Andriamanitra lazaina aminy hoe tsy avy amin'ny asantsika no antony nanaovan'Andriamanitra planina namonjena antsika, fa nataony maimaim-poana izany. Izany no atao hoe famonjena ny fahasoavana, ary nataony ho an'ny olona rehetra, tsisy ankanavaka izany, fa izay mandray an'izany amin'ny finoana no handray ilay famonjena. Rehefa naneo izany toetra feno fitiavana izany tamintsika Andriamanitra, dia tianko isika mba hanao an'izany maimaim-poana amin'ireo olona hafa manodidina antsika. No mariana teto fa rehefa nanome sakafo, nananasitrana Jesosy, dia tsy nametraka fepetra mihitsy hoe raha miovy ianao dia ampiko na koa hoe izay rehetra manaraka no omeko hanina. Tsy mahita an'izany ianao amin'ny Baiboly. Lazao raha mahita an'izany ianao, fa tsy nasiany avakavaka, nomeny maimaim-poana. Tiany isika mba hanao tahaka an'izany koa. Dia manasanao mba hanigilatsofina hiaino izay voasoratra ao amin'ny boky Tana masoandro ny fahasalamana, takila 430. Makasika an'izany indrindra, tsy misy afaka nao asa-pitiavana marina raha tsy misy fahafoizan-tena. Tsy misy afa-tsy ny fiainana tsotra feno fahafoizan-tena sy fitsitsiana be no azontsika manatanteraka ny asa ny tendrena ataontsika amin'ny mahasolo-tena kristiantsika. Tsy maintsy halana tsy ho ampontsika ny avonavina sy ny ampom-pony izao tontolo izao. Be dibe nge ny mivavaka amin'ny ampom-po ary manamarina an'izany, kanefa tsy maintsy esorona izany. Eo amin'ny asantsika rehetra dia tokony avoitra ny foto-kevitry ny tsy fitiavan-tena naseho teo amin'ny fiainan Kristy. Tokony hovakiantsika eo amin'ny rindra ny tranontsika, eo amin'ny sary, eo amin'ny fanaka ny soratra hoe ampiantranohy ny oro manjenjena.
ampiatra noho ny oro manjenjena tokony ho hitantsika voasoratra tahaka ny nosoratany rasatanan'andriamanitra ny soratra hoe tafio ny mitanjaka eo amin'ny lalimoara fitehirizan-dambantsika ao amin'ny trano fihinanana eo ambony latabatra viasarany sakafo be dia tokony hosoratantsika no hoe tsy izarany mofonao anoana va ianao tsy izarany mofonao anoana va mifanitsy tsara tamin'ny andro fanavotana ny afatra nampitaina tamin'ny Isaia tamin'izay fotoana izay ho an'ny zanak'Israely ary noraketina satria natao ho antsika koa raha manandanja tamin'ny andro fanavotana tamin'ny andron'ny Isaia ny fahafoizatena ny fanehoana famoram-panahy amin'ny hafa ary noresahana manokana tao koa ny sabata move zany mbola manandanja amin'ny andro fanavotana amin'izao andro farany izao izay tsofan'Andriamanitra ny trompetra ny jobily manambara ny fanafahana farany amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony tsy maintsy manao safidy matotra ny tsirairay amintsika satria miankina amin'izany iny no avintsika mandrakizay iaraka hivavaka isika eto mpamarana raha izay ny an-danitra ao misaotra no ny lesona lehibe izay nomena ho anay izay ahafahanay mieritreritra lalina amin'ny maha-mpivavaka anay mpivavaka mpanaradianao anay eo amin'ny fomba fiainanay eo amin'ny fampiaranay eo amin'ny fiainana andavanandro izany hoe fivavahanay izany tafita ny lesona tompo kanefa matetika izay dia mandray lesona sy mifanakalo hevitra mikasika an'izany fotsiny fa tsy manao fampiarana ka resy lahatra izay fampiatry meo hery izay meo fahendreny izay ny fomba ampiarana ny toromarika ny menao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org